tetezamita ny fiainana sy firesahana mivantana amina ray aman-dreny ara-panahy indrindra ny ray aman-dreny faratampony raha ho an'ny finoana katolika. Ny Pape François izay nanaiky ny handray ny finoa Rajoelina na dia feno hatrany amin'ny volana Aogositra aza ny fandaharam-potoanany. Ny finoa tetezamita Andry Rajoelina no filoha afrikanina voalohany no raisiny. Toy maivana hoy ty faran'ny olana ny tambesatra raha namintina ny fiainana teo amin'ny rotonta izy. Ao anatin'ny maizina sy manjavozavo ny fiainana politika aty Madagascar dia ny tenako mitodika any manasotra fahatany ny finoana katolika dia any Roma izany. Misy dikany lehibe zany satria ny olana ane dia tsy toatoerana ihany zay tena hoe mila resena amin'ny hazavana ny aizana. Tao anatin'ny dinika betsaka ny zavatra tena afaka maro vahoaka malagasy dia tena ohatran'ny rana entana mavesatra be ny tenako satria amina filohan'ny tetezamita ny tenako dia zay no hafa ihany zany hoe misy confie na milaza zavatra rehetra ao anatin'ny fonao ao anatin'ny sainao ny fomba fahitanao amin'ny toe-draharaha ny fiainam-pirenena eo anatrehana ray aman-dreny fahatakiny ao anatin'ny finoana ety ambony tany. Tao anatin'izany no betsaka ny dinika sy miresaka ny voalohany dia ny fangatahana hoe fitoranam-bavaka ny vahoaka malagasy ny firenena mba hipetraka ny fifankatiavana fahatokisatra ary indrindra ny filaminana. Manana heviny mikasika ny famaroan'ireo kandida hirotsaka ho filoha kosa izy, izay ve ny vahaolana na sy ny teny manokana ny tsy fanajana fifanarahana nataon'ny filoha teo aloha. Ny filatsahany vatan'ny filoha teo aloha dia tsy fanajana ny teny nomenana. Ny antony dia tsotra na mampilatsaka ela ny filoha teo aloha ohatra ka ny vatany no latsana. Afaka tokony mihitsy ny vatako no nalatsaka. Afaka nataoko tsara zany. Azava ena natao valany ka zay natao. Fa saingy ny fiainam-pirenena tsy atao kilalao ary ny vatako koa tsy laloviko. Ka zany zavatra zany dia tsy fanajana ny teny nomena. Tsara fantatry ny vahoaka malagasy ary hoany eto ny be misy fanarahana natao zay tsy miavy ny voalohany amin'ny hoe resaka humanitaire fitsinjova ny havana zay malagasy ary tsy engagement hoe tsy anao politika ny hodino ny vaky ny filoha teo aloha aty Madagascar. Ny fikotsahana kandida dia misy fanaovana politika mihoatra izany. Zavatra misy zava-boahatra reo raha pitso ny tena manoloana ireo tsy fanarahana tsy nanarahana ny teny nomena tsy nanarahana ny lalana zay tokony naleha dia iona ampafantatra ary ametaka vahaolana eo anatrehany filohan'ny troika zay nanamaky narosone any fanarahana tsy ny federota mazaka fa mifanarahana toa nelanelan'ny federota mikasika ny olana misy eto ankehitriny. Eo anany filohan'ny troika rapiso azahatoky zany fa rehefa miolana amin'ny pape zay amresaka finoana zay manana anteny olazainy ihany koa manoloana ny toe-draharaha. Rehefa eo amin'ny filohan'ny troika dia mahitatsika ny toy
Naneny alahelo sy fahadisom-panantenany kosa izy manoloana ny fizarazarany ireo mpitolona. Miantony sy milatsara, milaza koa tsy latsaka dia mba isiany fifindrona kely. Ny firesaka iny ao anatiny mpiara-mpitolona mitovora fijeny. Nefa izay tsy filatsana izay ankehitriny dia miteraka fizarazarana. Fito no anisan'ireo candidat avaty amin'ny olona tokony hitovora fijery anankifito. Izany hoe io foana teneniko ny firesaka iny, ny fijerevana fampitoviana ny fomba fijery. Izay ny zava-dehibe. Ankehitriny dia hitako fa ny fitiavam-pahefana no mibahana noho ny fitiavam-tanindrazana. Ny tenako manokana zany Rajoelina manakarifa ny baikoa nanomboka tamina resaka ny fitantanana ny commune teto Antananarivo dia ny vahoaka aloha, ny firenena izay vao hiakao. Farany nandroso vaholana ny Filoha Rajoelina manoloana izao fisavoritahana izao, afatra ho an'ireo mpanao politika. Tokony ho atao dia mametraka convention de paix pour Madagascar. Inona ilay convention de paix io? Ankehitriny isika dia misafotofoto be ny toedrana politika. Tsy manana toky ny vahoaka malagasy hoe ilana ny firenena na melo na ao anatin'ny fifidianana na rehefa vita ny fifidianana. Ny mpanao politika rehetra tsy akalavaka dia tokony rehetra avokoa amin'ny toedrana misy ankehitriny. Ny mpanao politika ny tokony andraikitra mibahana amin'ny sehatra Rajoelina Ivato manoloana ny fiainam-boaka malagasy. Noho izany ny mpanao politika dia tokony mametaka sy manome toky fa tsy hanimbatsembana intsony ny fiainam-boaka malagasy. Ao anatin'ny convention de paix misy zavatra be lehibe ny voalazana rehetrarehetra tao tokony voaharitra ao anatin'izany convention de paix izany. Ny mpanao politika dia misengage mihitsy manome toky ny vahoaka malagasy fa tsy hanakotana intsony ity firenena malagasy. Nisy izy tsy fotoana intsony zao amezana tsiny hoe raha ohatra no adiso raha be maro tsy izay intsony avelao laso ho airiny fanao eo aloha sy no avy no mpatintsika rehetra. Ao anatin'izay convention de paix izay aryzay lazaiko tamin'ny vonona tena tolofosaotra zany. Raha te hamakrizy marina hoy Filoha Andry Rajoelina dia aleo omena tokony vahoaka ny mpandrarà ary ny fianakaviam-be iraisam-pirenena fa aorian'ny fifidianana dia ilamina ka handroso marina i Madagasikara.